Ny voalohany indrindra aloha dia isaorana ho an'ny omasia izay niandrainay tamina na amin'ny soutenir na fikarakarana ny dossier na ny fanamorana ny tournazy. Dia ny faharoa manarakaraka izany ary zavatra tsy hoe kely na atao hoe faharoa fa ngeza indrindra dia misy télé-ravavy izay Sky One miara-miasa aminay akaiky amin'ny resaka communication. Manarakaraka izany moa dia miditra amin'ny resaka fanatontosana fa ipenjakely ity dia atao anatin'ny 7 volana mahery kely izay no namola volanay anazy ary efa azo jifaina izy. Jifaina izany ao amin'ny salle ny lundi de Pentecôte manomboka amin'ny 2 ora sasany sy amin'ny 4 ora sasany. Izany hoe misy ny fidirana fahindroa zany izy dia amin'ny cinéma Ritz, dia Rex, dia Roxy. Izay no anarahantsika ny Penjakely Dio Zuga ny titre anazy hoe Penjakely Dio Zuga. Ny avatra tiany ampitaina moa zany dia le Penjakely tamin'ilay no nitohizana. Izany hoe misy anatra be da be ho an'ny ray aman-dreny manary zanaka, dia misy anatra be da be koa ho an'ny fiarahamonina, izany hoe misy resaka ny ampigadrana ny Tamora izy ary ny tournazy dia nataony tany amin'ny maison centrale daholo tao amin'ny fonjana Tamora zany le tournazy sy tao anatin'ny renijorony cyclone reny. Izany hoe manomboka 4 jours teo ny tournazy mety amin'ireny oram-baratra reny zany no lenantsany atapindokatra ty Paladie. Ny fitetezam-paritra zany zao ny daty fantatra aloha dia ao Antananarivo c'est grande ville, Antananarivo 5 juin, dia ny Tamatavy 18 juin, dia ny Majunga 18 juillet. Zay zany aloha ny daty misy ao an'ny projection cinéma ny Penjakely fa ny périphérie fa misy daty maro ihany izay tsy voalaza aketo ilay izy fa tsy fantatro précis tsara hoe zao le daty fa ny toerana efa maro nanaovana ny Penjakely Zuga zany. Mety hoe fa tena leo angamba ny izahay mpamokatra amin'le fiadina amin'ny resaka pirata. Dia aleonay aloha tena miala lina tanteraka any anatin'le fanaovana projection en salle. Izy tsy hoe tsy voaka mihitsy ny DVD fa mivoaka aloha fa mbola no fitetezam-paritra maro zany izay eraky tety amin'ny Madagasikara mihitsy izy ny tenanay zany na any amin'ny salle d'œuvre reny koa salle de fête reny afaka andefazanay ny Penjakely daholo. Mila nasakana zany ao anatin'le ao anatin'ny fanatontosana angamba izy satria hiteny fanatontosana dia vao mihetsika angamba dia mila vola. Dia izay ny tiako atongavana hoe manentana anareo zay société malagasy mba hampio ny mpanao sary mihetsika malagasy ho an'izay rehetrarehetra rehefa mba nanampy anay mba ahavitany zavatra tsara satria kolontsaina malagasy no tena mitrandrahanay ao anatin'le sary mihetsika malagasy hoentinay zany ary zavatra tena misy eto Madagasikara no resahanay ao anatin'ny Penjakely io. Izay indrindra tamin'ity fanatontosana ny film aty hatramin'izay nanaovana satria misy fotoana zany nanao film Bob's Carter tsy izay tsy nahafantatra an'izay angamba teto nandeha nitety faritra maro zay nanaovana an'le film nandaninay teo amin'ny 60 millions d'ariary teo le film fa ty efa mihoatra par rapport zay fa tafakatra any amin'ny 80 millions d'ariary satria ny olona namobilisenay zany tamin'ity Penjakely ty tafakatra any amin'ny arivo izany voakarama daholo ny olona rehetrarehetra nandray andrara tao anatin'le film ohatrany hoe teny amin'ny Tsabona fotsiny zao dia efa nisy olona teny amin'ny 700 mibekobekona teny tany Tamora moa dia 5 jours zay nipetsaka nanao tournazy tao amin'ny prison tao mitondra figurant vaty mihitsy hoentina any Tamora nambanao an'le détenu satria tsy azondreo alaina sary le olona ao dia mitondra olona vaty 3 isandroany mitondra 7 isandray rapitso dia olona sanafa daholo zany reo. Dia reny efa karamaina daholo ny olona koa matahotra miditra any dia tsy maintsy motivena ngezangeza zareo zay vao manaiky nanatotosan'le film atao anatin'ny Tamora koa.